Alléluia. Afofany amlanitra ny tananao dia ndaontsika isotra n'Andriamanitra mifotsika manontolo. Nomena antsika ity volana ity nomena antsika ny volana lasa io ianao tonga tafiditra amin'ity volana ity indray tsy herina tanjaka na fahatsarantsika fa ity ny zoma farany volana nefa fiatombohan'ny volana ao antsika ihany koa vaovao andaontsika isotra mitomboka hiteny hoe ianao n'Andriamanitra lehibe mitahiry momba manontolo ianao ny miasa mahery ao fiainako sy mampahita fity tsongainao tao anatin'ny maro ny aina sy misitraka ny fahatsaran'ity volana ity no ny famindram-ponao ny amiko makasitraka sy manome voninahitra anao f'Andriamanitra lehibe anao ary metrika ho anao mifiderana mandrakizay raha sy ny fanandratana tolotray vokatry ny fonay hifangasitrana anao sy ho fanomezam-boninahitra anao aoka isandratra manokany eto ny voninahitra fa ianao ny mpanjaka sady tompo dia raha ina mandrakizay tompo ny anaranao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Tiafa mafy be ho an'ny tompo mahazo ny toerana tompo. Alléluia. Ity volana ity dia volana isan'Andriamanitra mikely no ny famindram-pony eo amin'ny fiainantsika. Volana Oktobra zany dia volana famindram-pon'Andriamanitra miasa tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Tamin'ny volana lasa teo dia niseho tokoa ny fioaran'ny fahalehibeazan'ny herinao antsika. Hitantsika zany tamin'ireo vokatra sy fahatsarana rehetra maro samihafa natao teo amin'ny asa fanompona sy teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Betsaka ny vavolombelona sy fahatsarana azo sampahitanana avy amin'ny fomba fiasan'Andriamanitra mahagaga eo amin'ny fiainany tsiray avy tsy ambatan'olona. Tena hoe tena fitiavana izy mba fantatra ve fa Andriamanitra ao dia Andriamanitra lehibe sy matahotra be fiantra sy famindram-po izy dia tsy nanisy heloka ary ny fitiavany dia natao zany amin'ity volana ity izy dia hiasa manokana amin'ny alalan'ny famindram-pony zany hoe raha hitantsika sy nambarana tamin'ny volana septambra fa hiasa amin'ny fioaran'ny fahalehibeazan'ny hery izy amin'ity indray nitoraka ity tsy jerenao izy fa hijeryn'ny tenany ary no ny fijerevany tenany dia hiasa amin'ny fomba tsy takatriny saina mihoatra izy amin'ilay tena maizy azy. Raha ianao no le olona faly sy afaka ny ravoravo amin'Andriamanitra no ny ariva tratra amin'ity volana ity tiava mafy be ho an'ny tompo. Ny famindram-po dia Andriamanitra mijery ny tenany mijery ny fitiavana izy mombanao zany hoe Andriamanitra nahatsiaro ny famindram-pony sy ny fitiavany rehefa mijery anao izy. Raha ivery isika hijery ny tantara ato amin'ny Baiboly dia mahita tsara ny asarobidin'Andriamanitra miasa amin'ny famindram-pony. Ny asarobidin'Andriamanitra miasa amin'ny famindram-pony dia ambony lavitra no ny fiasantsika ampinoana no isehoan'Andriamanitra amin'ny famindram-pony. Nany antsika isainy olona anankiray tsy dia nahafantatra loatra ny lehibe amin'ny famindram-pon'Andriamanitra fa nitoky tamin'ny fahamarinany atao hoe Abrahama ny anarany ao amin'ny Genesis 3:20 manoko amin'ny 5:20 zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ozy izy Andriamanitra hoe ho alikako izy Sodoma sy Gomora fa mba ilay hevitra kely aminao hoe ahoana alefa tsika ve sa ahoana fa tsy maintsy miteny aminao fa zakaizako ianao. Amin'ny 5:20 Andriamanitra niteny tamin'ny Abrahama ozy Abrahama tamin'Andriamanitra sanatrianao ozy izy raha noho toy izany ka hamono marina miaraka amin'ny meloka ka ny marina atao tahaka ny meloka sanatrianao zany tsy tsara marina va mpitsara ny tany rehetra. Ary Jehova raha mahita 50 marina ao tanàna Sodoma ozy izy dia mindra fo tanàna rehetra no ireny. Dia namaly Abrahama ka nanao hoe indro fa efa samy teny amin'ny tompo nefa vovoka sy lavenina zany hoe saika sady tsy teny izy raha tsy Andriamanitra nanomboka azy. 20 ngamba ho latsaka 50 marina moa aringanao va ny tanàna raha rehetra no dimy ary hoe izy tsy aringana ka fa raha mahita 5
amby efapolo ao dia tsy arikako ny tanàna dia mbola niteny tamin'indray izy kerana hoe angamba efapolo no hita ao ary izy tsy mba hanao zany aho izy Andriamanitra noho ny efapolo ary izy okany mba tsy miteza tamiko ianao tompo fa mbola hiteny angamba telopolo no hita ao ary izy tsy mba hanao zany raha mahita telopolo ao ary izy ino fa efa samy teny tamin'ny tompo angamba roapolo no hita ao hoe ary izy tsy mba handrika ana raha mahita roapolo ao ary izy aokany mba tsy mitezitra amiko ny tompo fa hiteny zay indray mandeha fotsiny amin'izay angamba folo no hita ao ary izy tsy mba handrika ana no ny folo dia lasa nandeha Jehova rehefa vita ny teny nataony tamin'ny Abrahama ary Abrahama no tany amin'ny fonenany hitanareo teto tadidio tsara rehefa nisarika ny mason'Andriamanitra Abrahama hijery ny fahamarinana eo amin'ny olona Andriamanitra tokoa dia nanokatra ny masona ary nilaza Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa tsy nahita izy na dia folo monja azy teo amin'ny toerana ny zavatra tsapatsika ary avitsika antoka raha ventsika kely ny lesona zay fanotoriana teto indray mandeha fa na anankiray azy mbola tsy nahita ihany Andriamanitra Paoly apôstôly ao bokon'ny Romanina toko fahatelo ao bokon'ny Romanina Paoly dia nilaza ny toko fahatelo amin'ny Romanina dia ny manoko amin'ny andimy fasivy ozy izy hoe ahoana ary manakavaly natao hoe latsaka noho ireny va isika tsy akory fa efa voalaza tsika raha teo ho mpanota avokoa na jiosy na jetlisy andiny fafolo araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory azy telo zao nahafantarana fa raha niady varotra Abrahama hatramin'ny anankiray azy dia mbola hiteny eny Andriamanitra hoe tsy nahita marina teo amin'ny toerana io na ray azy allô midika fa raha io vavaka io dia vavaka mahatonga ny mason'Andriamanitra hisokatra ao amin'ny fahitana ny fahotan'ny olombelona miteraka fahatezerana sy fandringanana fotsiny fa ny zavatra nafinaritra dia zao nisy lehilahy anankiray natao hoe Mosesy raha sendra zavatra tovy tamin'izay nitranga teo amin'ny fiainan'ny Abrahama Mosesy dia zao nisy vavaka nataon'ny Mosesy mifono fahalebiazana raha-pahatakarana vitany Mosesy tao anaty vavaka no nisarika ny mason'Andriamanitra tsy hijery ny fiodinan'ny Israely fa hijery ny tenany sy ny famindram-pony fantatsika tsara tantaran'izany boky Nomery toko 7:20 jerentsika ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20 zao lazain'i Jehova dia hoy Jehova tamin'i Mosesy mandra-pahoviana no hamotsy fitsiny ty fireneny ty ary mandra-pahoviana ny tsy hinony noho ny famantarana zay nataoko teo aminy zany hoe rehefa mitobaka ny famantarana dia tena tezitra mihitsy Andriamanitra raha misy olona efa naneho ny famantarana nilatsaka ara-pinoana miaraka aminy jeren'Andriamanitra hoe fa maninona ny fisehoako efa goavana be nefa ny fomba fijoronretolony reto latsaka be dia ozy Andriamanitra ny 20 amely azy amin'reto mandrikana ka mokotra azy fa nahoanao firenena lehibe sy mahery noho izy kosa zany hoe nitodika ny mason'Andriamanitra tsy nijeriny izy afa-tsy Mosesy zay olony fanekendrery dia ho Mosesy tamin'i Jehova dia ho reniny Egyptianina zany fa niherinao mitondranao ty firenena ty mivoaka avy teo aminy angamba zany mitondra ty mivoaka teo fa tsy niherinao ary zavatra hitranga dia olazainy amin'ny eto amin'ity tany ity zany ary rehefa reny fa ianao Jehova no eto amin'ity firenena ity ary ianao Jehova no hita ny fanatrika tamin'ny rahoanao no zanona eo amboniny ary ianao no mitarika azy eo aloha amin'ny andro rahona no ny andro ary amin'ny andro hafa no ny ala janareo le fomba famalo Mosesy azy 9:20 fa raha mahafaty firenena ity toy ny olona ray ianao dia hiteny jetilisa zay mandreny lazanao ka manao hoe sady tsy zaka Jehova mitondra ity firenena iny ho any amin'ny tany zay nianianany tamin'ny nomena azy dia namono azy tany anefitra izy 9:20 ary ankehitriny aoka iseho ny lehibe ny herin'ny tompo arak'ilay nitenenina hoe jereo amin'izay na 9:20 maropo Jehova sady be famindram-po mamela heloka sy fahadisoana izy kanefa tsy mety manamarina meloka fa mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindoalika 9:20 mifona aminao mamela ny heloko ty fireneny ty araka ny alehibe ny famindram-ponao araka ny mamelanao ny heloko ty fireneny ty hatrany Egypta ka mandraka ankehitriny 9:20 dia ho Jehova efa navelako araka ny teninao zany dia zay nareo ne zavatra anankiroa raha afaka
nanaiky izy ny fitaraina Mosesy ka namela azy, dia afaka nanaiky izy ny fitaraina ny Abrahama raha nahay nangataka taminy. Hitanareo ny position ijorotsika eo amin'ny vavaka dia izy fiatraikany amin'ny fomba fijoroan'Andriamanitra amaly atsika, fa tsy hoe amaly ekitako, amaly atsika. Atandro tsara tanazy eo ka fataro tsara hoe ohatraniza ny fomba ny fahatakarana ao anatinao miatrika an'Andriamanitra amin'ity volana ity. Fa ny zavatra azoko antoka izy no efa nteny fa amin'ity volana ity dia hiasa mahery ao amin'ny tontolon'ny famindram-pony atsika izy. Zany mahatsara ny fahalalana, ary ny fahalalana dia mamonjy atsika, manitsy atsika ao anatin'ny vavaka ataontsika ny fahalalana sy ny fahatakarana ananatsika ny amin'Andriamanitra. Teto ny mahasamihafa ny fahatakarana dia miteraka fahasamihafana ho vokatra misy teo amin'ny Abrahama sy Mosesy. Olona roa nandray fiseroana roa mitovy, zany hoe Andriamanitra tonga teo aminy alohan'ny andringanana firenena. Olona roa samihafa tamin'ny fisehoana mitovy nefa vokatra samihafa no nitranga teo amin'ny Abrahama sy Mosesy. Inona ny zavatra nitranga ao anatin'io? Misy dingam-pisehoana tsy mitovy namaritra ny dingam-panehoana samihafa teo amin'ny fiainam-panimpony izy mianak'ireo. I Abrahama voafetra teo amin'ny fanekena ara-piakonana, Mosesy nisehon'Andriamanitra ara-panekena ara-panafana firenena. Ary hitantsika zany tamin'ny fanambaran'ny tompo amin'ny Exodus 4:1 manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 15 zao ny voasoratra. Ary Andriamanitra niteny tamin'ny Mosesy karana hoe zao Jehovah. Ary tamin'ny anarako hoe Andriamanitra tsy toy no nisehoko tamin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba, fa ny anarako hoe Jehovah tsy mbola nahafantarany ahy. Hitanareo misy dingam-pahafantarana niotrana nanan'ny Mosesy nampirisika azy anam-pahasahina hiteny tamin'Andriamanitra izay zavatra tiany hitranga teo amin'ny vahoakan'Israely izay noentiny. Ny mahasamihafa ny Abrahama sy ny mahasamihafa Mosesy fotsiny, Mosesy natsangan'Andriamanitra ho mpitarika ny zanak'Israely, fa i Abrahama tsy natsangan'Andriamanitra ho mpitarika any Sodoma sy Gomora. Fa i Abrahama kosa manana fahefana. Zay ny mahasamihafa ny mpanafana sy ny mpananana. Nomen'Andriamanitra ny Abrahama ny anana ny Sodoma sy Gomora satria any Abrahama zao tontolo zao. Hitanareo izy zany hoe Andriamanitra tsy afaka mikitika zao tontolo zao raha tsy mandalo amin'ny alalany Abrahama, satria ny fanekeny tamin'ny Abrahama dia ny fahafahana mahazo antoka ao anatiny fefanomen'Andriamanitra azy sy ny taranany zao tontolo zao. Zay le hery voalohany. Ny hery voalohany, ny hery miasa ao anatinao anananao fahafana sy ara-pahalalana falovanao tamin'ny alalan'ny fikasany Abrahama zao tontolo zao. Fa ne Mosesy zay, neny Mosesy efa niampy le fahefana tao aminy. Ny fahefana tao amin'ny Mosesy dia fahefana mpanapahana, zany hoe ny décision amin'ny Mosesy dia fanapahan-kevitra azon'Andriamanitra ekena anova zavatra. Ino ny zavatra nisy i Abrahama